Famitoy kosa natrandrika ny fivorian'ny anteny mera pirenena nanomboka tamin'ny alatsinainy teo ary moa dia efa volavolan-dalàna valo no lanina teo anivon'ny anteny mera pirenena izay ho arahantsika ny tatitra mahakasika an'izay entiny vola ravavy. Volavolan-dalàna valo no lanin'ny anteny mera pirenena tamin'ity herinandro ity. Ny telo amin'ireo dia fanekena fifanarahana momba ny fanohanana arabola amina tetikasa iarahana amin'ny mpiara-miombona antoka iraisam-pirenena. Eo ihany koa volavolan-dalàna fananganana ny voamera nasionaly mahaleo tena momba ny zon'olombelona. Anisan'ny volavolan-dalàna lehibe ny lanina ihany koa ny momba ny ady amin'ny heloka bevava iraisam-pirenena na ny criminalité transnationale organisée. Raha ohatra ka mikasika ny lalàna mikasika an'le hoe terrorisme et criminalité transnationale indray zany dia miombana manokana amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao eran'izao tontolo zao. Fantatsika fa misy zany fanatotolona na ny sehatra ny fandrarahana zany na ny fanamorana ny fivezivezen'ny olombelona ka tsika moa zany tsy afaka hoe ipetraka ivelany zay fanatotolona zay kanefany misy afanina izay tsy maintsy apetraka eo amin'ny fivezivezen'ny olona ny fivezivezen'ny entana ka tsy maintsy misy lalàna zany izay arahantsika mba hahafahantsika zany manara-maso satria misy partage na base de données ao anatin'le izy manara-maso iza marina miditra eto iza ny mivoaka ary fiara-miasantsika avy amin'ny ivelany zay zavatra zay zany. Anisan'ny nolanina koa ny volavolan-dalàna laharana ohatraohatra enina tamin'ny 524 edina amin'ny heloka bevava anaty tranokala. Io ihany koa moa zany dia fanarahantsika ihany koa ny fenitra iraisam-pirenena satria ny internet moa zany dia efa miparitaka amin'izao fotoana ary ahafahana tokoa manamora ny fifandraisana iraisam-pirenena ary angamba ny fantatrareo tsara fa na amin'ny alalan'ny fisian'ny fotodrafitrasa backbone amin'izao fotoana dia anisan'ny zavatra hiparitaka eto amintsika zany internet zany ary fampiasana an'izay moa zany dia fa hitatsika na amin'ny telefona na amin'ny ordinateur dia hitatsika fa mibetsaka ny fampiasana azy kanefany dia sahala amin'ny toerana rehetrarehetra izay misy olombelona na misy asan'olombelona dia misy foana ny ataontsika hoe arifenitra zay tokony apetraka satria misy fanararotana foana zany ka anisan'ny fitaovana izay ampiasaina amin'le crime ataontsika hoe transnational teo ny resaka internet. Io koa zany dia misy rehefa manao soneny io zany tsika dia misy ny ataontsika hoe fiara-miasa eo amin'ny mpitandro filaminana ty amintsika sy ny any ivelany misy ny formation misy ny fampitaovana andreo amin'ny force de l'ordre zany mba hafana zany miaro ny mpanjifa zay mampiasa ny internet. Andalana kosa ny fandrafetana ny fomba fanazaziana momba ny heloka bevava anaty tranokala. Ny fankatoavana ny volavolan-dalàna momba ny heloka bevava izay dingana ny manana ny fidirana ao anatin'ny e-commerce na fifanan-kilozana ara-barotra anatin'ny tranokala.